Fifaliana mandrakariva no iaonantsika anatin'izao fandarana manokana hitondrana ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana atsika amin'ity fandarana manokana ity. Alohan'ny anatanterantsika izany ndendehantsika iombom-bavaka. Ry Jehovah Andriamanitra eo misaotranao izahay fa notantananao tamin'ny tanakavanany fahamarinanao ary norakofanao ny famindramponao ka mahazo izao tombonandro izao. Ko ankehitriny tompo malalo dia mbola sitrakai mandrakariva ny andreny teninao handray ny fampahirezana avy aminao. Koa ny fananao masina ane hatanteraka izany ho aty aminay fa ny anaratsoan Jesosy Kristy lay tompo ty anay no hanonana ny vavaka. Amen. Ny fampahirezana ho atsika amin'ity fotoana ity dia manana ny lohahevitra hoe Jehova no tanjako, Jehova no heriko. Ny tantarany Kaleba, ilay nirahan'Andriamanitra teo am-pelatanan'ny Mosesy hisafiny tany Kanana no andraisantsika ny fampahirezana. Araka ny bokin'ny Josoa 4:12 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 4:10 izany tantara izany. Apetraka ny fanontaniana manao hoe nahoana no nahateny ity teny ity i Kaleba eo amin'ny 9:10. Nefa mbola matanjaka ihany aho izao tahaka ny tamin'ny andro nandrany Mosesy aho, tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Nahoana no nateny izany ity lehilahy ity izay efa 20 taona. Andeha hojerentsika ny tsy ambaratelony izany lehilahy izany ka nafany manao hoe ny tanjako tany mbola tanora ihany no tanjako na dia efa 20 taona ny taonako aza ankehitriny. Araka ny 9:1 dia izao no ambarany: fantatrao ny teny izay nolazainy Jehova tamin'ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra ny amiko sy ianao tany Kadesy Barnea. Zany hoe ity Kaleba ity talohan'ny nanirahana azy dia nitana ny teny fikasana zay nolazainy Jehova tamin'ny Mosesy. Ary dia raha tianao ihany koa ny atanjaka dia mila mitazona, mitahiry ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao ianao mba azahoanao izany hery sy tanjaka avy amin'Andriamanitra izany. Eo amin'ny 9:7 dia hoy ny fanambarana. Josoa 4:12 9:7. 70 taona no andro ny ainako, fony ao ny rahany Mosesy mpanompony Jehova niala tany Kadesy Barnea hisafiny tany, dia niverinao nitondra ny teny taminy arak'izay tao am-poko ry havana. Mbola anotantery ny hatrany fa ny iraka izay nampanaovina azy dia antanterany, ary rehefa niverina izy dia mbola lay teny masin'Andriamanitra ihany no tao ambavany, no tao am-pony, ary dia nampahomby ny fiainan'ny Kaleba izany. Tianao azo hombiazana ve ianao? Na inona tanjaky ny zavatra tsy maintsy ho sedraina, satria zany safotrany zany tsy raharaha maivamaivana fa raharaha sarotra sy mafy tokoa izany. Kanefa dia ny teny tao am-pony, ny teny masin'Andriamanitra no ny fikiriny. Ny 9:9 kanefa ireo rahalahiko izay niara-niakatra tamiko dia nanaketraka ny fon'ny olona, fa izao kosa dia tanteraka tamin'ny fanarahana ny Jehova Andriamanitra ao. Hoy Kaleba miteny amin'ny Josoa raha hifidy sy handray ny anjara lova izy. Ry havana, tianao koa ny handray anjara avy amin'ny fitahian'Andriamanitra, tianao ihany koa
ny dioka ny fahasoavana avy aminy de zao ny nambarana fa izao dia tanteraka tamin'ny fanarahana an' Jehova. Engane izao fantarana izao mba hitondratsika ho tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Tsy ny saitsika no arahantsika, tsy ny hevitry ny fiarahamonina no hotoanatsika, fa nde ny hevitr'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Araka ny teny izay avy amin'i Jehova de hoe miakara. Rehefa andeha hanafika ny Jeriko de hoe miakara fa ombantsika Jehova, ary dia tanteraka tamin'izany fanarahana izany i Kaleba. Ireo rahalahy ihany koa 10 zay mpisarotany miaraka taminy dia nanaketraka ny fon'ny olona ry havana, mba hahatonga fampaherezana ho an'ny hafa ne ianao, fa tsy havalaketraka ny olona, aoka tsy hivoaka amin'ny fanambaratsika ny fanaketrahana ny hafa na ny fanemorana ny finoan'ny hafa tsy anatina an'Andriamanitra, fa aoka ho mpanohana ny asan'Andriamanitra, ho fampaherezana ho an'ny hafa isika. Eo amin'ny 15 dia nianina tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe ny tany izay nodiavin'ny tongotrao dia olovanao sy ny taranako tokoa mandrakizay, satria tanteraka tamin'ny fanarahana ny Jehova Andriamanitro ianao. Na dia i Mosesy aza dia natsapa ny asa lehibe nataon'ny Kaleba, ka dia nahazo ny teny fikasana ny andova izany tany izany izy sy ny taranany. Ny antony moa de mazava loatra, tanteraka tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny fiainana ihany koa dia ilaitsika ny manana izany fatanterahana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany, fatanterahana amin'ny toetsaina, fatanterahana amin'ny asa, aza manao asa tapany, aza manao soa misy tambony, fa aoka ho tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra isika. Eo amin'ny 10 ary ankehitriny efa namelona Jehova. Mahatrelika izany teny izany, ary ankehitriny efa namelona Jehova. Tsapany Kaleba fa tsy ny fahatsarany na ny fahatanterahany no nazahoany izao taona 520 taona izao, fa hoy izy hoe fa efa namelona Jehova. Omeo an Jehova ny voninahitry ny anarany, ary aoka ho Jehova hatrany no membonahitra eo amin'izay asa ataotsika. Ndraindray manko tsika mieritreritra manao hoe satria tanteraka tamin'ny fanarahana an Jehova dia tsy maintsy ambinina. Ry havana, nanaraka tsatsara ny tantaran'i Joba isika, fa i Joba dia nanaraka an'Andriamanitra, fa saingy kosa nozahany toetra ny finoany ka de niarany zavatra maro izy, ary dia tsapa eto fantanany Jehova indro efa namelona Jehova. Jehova koa ne hatanteraka izany ho anao, na ianao ray aman-dreny, na ianao tanora, na ianao ankizy, dia Jehova no amelona atsika arak'izany fahasoavana izany. Dia ny toyany ao anatin'ny 10 ihany, ary ankehitriny efa namelona Jehova arak'izay nolazainy hatramin'ny 570 taona lasa izay, dia hatramin'ny ilazany Mosesy izany teny izany tamin'ny Mosesy no mankaty, raha mbola nandehandeha tany anefitra ny Israely, ary ankehitriny efa 520 taona ao izao. Zany hoe talohany nandehanana ny safitany natoko tamin'Andriamanitra i Kaleba, tany anatin'ny asan'ny safitany tsy niala tamin'ny fahatokisana tamin'Andriamanitra i Kaleba, ary tao arinany izay mandra-pahatongan'izao fa 520 taonany izao dia tsy niala tamin'Andriamanitra i Kaleba. Eny, ho anao ihany koa izany teny fikasana izany,
fanatalohany nafantaranao an Jesosy ary nandritry ny fifanakaloza natao aminao sy Jesosy, eny tao arinana izany dia aoka ianao hamikitra sy hahatanteraka ny fanarahana an'Andriamanitra. De isika rehetra samy afaka hiteny taony nataon'ny Kaleba manao hoe nefa mbola matanjaka ihany aho izao, tahaka ny tamin'ny andro na ny ovako fo, raha izay ny amin'izao androtsika izao. Nahazo hery manokana i Kaleba rehefa andeha hamaky hanao ny asa fisafotany. Ianao ihany koa omen'Andriamanitra anao zany hery zany, ahafahanao hamaky vaky ity fiainana ity mandra-pahatonga antsika any amin'ilay tany Kanana lanitra. Tsy manam-paharoa ny tempikasan'Andriamanitra ho an'izay manaraka ny fitsipiny sy manoa ny didiny. Ary dia izao no fanampim-panazavana omeny Kaleba amin'ny 1:11. Tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny. Atao inona ary le tanjake? Atao inona ary ty hery azo avy amin'Andriamanitra ity? De zao no ambarany: mba hiady na hivoaka na hiditra. Ry havana, fantatry Kaleba fa efa mbio amin'ny fandovana ny tany Kanana izy, kanefa mbola ao anatin'ny fisainany mandrakariva hoe tsy maintsy andeha hiady aho. Engane ho vonina hiady ho an'ny filazantsara sy ny fahamarinan'Andriamanitra ianao. Fatohanan'i Jehova hery manokana, zany mpanompo na lahy na vavy vonina hiady hampandresy an Jehova sy ny anarany. Ho aminao ane zany tanjaka sy hery izany mba hahafahanao hitondra ny faneva ny fahamarinana eo natrehan'izao tontolo zao zay efa nikorosofahana, indrindra reo naman'ny Kaleba 10 lahy zay tsy maintsy maty fa nitaranaka vaovao niditra tany amin'ny tany Kanana. Mba hiady na hivoaka na hiditra. Zany hoe tsy nataony Kaleba ho olana hoe andeha-mbola hivoaka hiatafika izy, ary matoky izy fa na dia andeha hivoaka hiatafika azy de hiditra indray hitondra fandresena. Engane hampandresy antsika ihany koa Andriamanitra, ka na tsy maintsy mivoaka ny trano aza itsika hijery ny asa mandrarahantsika, dia hiditra ao anatin'ny tokantrano ihany koa mirongo fitahiana sy firoborobona noho ny hoe Jehova no hamelona. Ary ny 12 ary ankehitriny omeo ahy iry tenibohatra iry izay nolazainy Jehova tamin'izany andro izany, fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny any Ekita sady nanana tanàna lehibe mimanda. Angamba homba i Jehova dia haroka azy aho arak'izay nolazainy Jehova. Arak'izay nolazainy Jehova dia nangataka mafy i Josoa manao hoe meo ary tenibohatra iry. Ankehitriny dia inona no angatahanao amin'Andriamanitra? Rehefa natanjany ianao, rehefa nohereziny ianao, dia inona no angatahanao amin'Andriamanitra? Mangataka tenibohatra Kaleba mba ho azy, ary eo no anorenany. Andeha koa tsika angataka an'ilay tanàna masina, dia lay Jerosalema vaovao any amin'ny fiainana mandrakizay mba ho anjara tsika, mba ho lova tsika. Angatao zany fa azon'Andriamanitra atao ny mampandova izany fiainana mandrakizay izany ho anao. Io lay tenibohatra, lay fanoharana tao anatin'ny faminaniana azon'ny Daniel manao hoe lay vatsy ny eda-tanana, dia tonga tenibohatra lehibe izay nafeno izao tontolo izao. Ary dia izany tenibohatra izany dia tsy inona fa ny fanjakan'Andriamanitra. Ko andeha ry sika rehetra angataka ny fanjakan'Andriamanitra mba ho lovantsika, ary lay hoe ny tanjako dia omen'Andriamanitra io tenibohatra io.
ary miaraka amin'izay fomba an'Andriamanitra izay de ozy izy hoe ity anakita ity dia horoahana ry havana. Mila mandroaka ny fahazaran-dratsy eo amin'ny fiainantsika isika raha te hiditra amin'ilay tany Kanana. Mila mandroaka ny aizina ao anatin'ny fo isika mba hidira ny fahazavan'ny fahasoavana ry havana. Tsy omena antsika fotsiny tanjaka fa omena antsika ny tanjaka mba hahafahantsika mandroaka izay tsy an'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Koa evero ireo zavatra hitakinina ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra, fa tsy hoe takiana dia hifalifaliana dia andihizana dia hitsinjahana, tsy ry havana, fa ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia atao anapitehana ny fahazaran-dratsy, atao amingorana ny asa tsy mety rehetra, ny fahasoavana sy ny tanjaka avy amin'Andriamanitra. Tsy ampijaliana olona ny tanjaka izay omen'Andriamanitra atsika, fa atao amingorana ny toetra tsy mety. Tsy ampijaliana ny fiarahamonina ny tanjaka sy ny hery izay omen'Andriamanitra atsika, fa ataon'Andriamanitra izarana fahasoavana ho an'ireo mpiarahamonina amintsika ireo. Hoy Kaleba, angamba homba Jehova dia haroka azy aho arak'izay nolazainy Jehova. Avy amin'ny fomban'i Jehova ry havana no ahafahantsika mandroaka ny asany maizina sy mandresy. Dia nanatanteraka izany voady izany i mpanao salamo fa 800, salamo fa 800, ny andininy fa 430 sy ny 530, salamo fa 800 ary ny andininy fa 430 sy ny 530. Hoy ny mpanao salamo, ekeo an'Andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely ny voninahiny ary ny heriny any amin'ny lanitra. Ekeo an'Andriamanitra ny hery, ny tanjaka, ny hery izay omen'Andriamanitra atsika dia azy, ary dia omeny izany mba azahoantsika mandroaka n'ireo anakita dia ny toetra tsy mety sy tsy zarizary izay ananantsika. Ny andininy fa 530, matahora ianao an'Andriamanitra, matahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoeranao masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona isaorana ny Jehova Andriamanitra. Matahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Koa tahaka ny nanomezan'Andriamanitra hery an'i Kaleba, izay tsy niova taloha nandritry ny fisafonan'ny tany, taorianany fisafonan'ny tany ary idirana ao amin'ny tany Kanana, dia tahaka izany ihany koa ianao omen'Andriamanitra anao ane izany hery izany. Ary isaorana ane Andriamanitra, hoy ny mpanao salamo, ekeo an'Andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely, ary ny heriny avy any an-danitra. Ny tompony hanome izany hery pahasoavana izany eo amintsika tsiraray avy, koa na izao na ianao isika mianakavy dia samy andova ihany koa ilay fiainana mandrakizay. Ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hiteny manao hoe omeo ary itenim-bohatra ire. Jehova ane hatanteraka izany amintsika tsiraray avy. Ivavaka isika. Ry Jehova tompony hery sy ny tanjako, anao ny fahalebiazana, anao ny fiandrianana, anao ny fanjakana, misaotra anao izahay. Satria na dia tsy tanteraka eo masonao ary izahay, dia nombanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ka omenao anay izany hery sy tanjaka izany. Koa mangataka aminao izay Jesosy eo, tafio izany fanahy aminao izany izahay, mba hananana hery hijoro androaka reo fahavalo rehetra izay mitady hamotika ny fiainanay sy hanadaboka anay tsy hahatraranay ilay fiainana mandrakizay. Jesosy eo, mahay ny zavatra rehetra ianao ary tompony zavatra rehetra
koa mangataka aminao izahay, ampandreseo izahay, ary ao ka ny hery sy ny tanjaka avy aminao no ho eo amin'ny vahoakanao tsiraray avy, ary ianao Andriamanitra no tokonainy amin'izany, ka dia ho sa hiady izahay, hivoaka sy hiditra araky ny fahasoavanao. Ny tana maherinao ane Jesosy no ahatanterahanao izany aminay, fatononona noho ny anaratsoanao ny vavaka. Amen.